Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Voalaza fa nandritry ny ady izay nataon'i Napoléon dia nisy tovolahy miaramila anankiray izay reniko ny torimaso tao amin'ny toeram-piasany. Tezitra ny mpanjaka rehefa nandrezany toe-javatra izany ary dia notsaraina sy nomeloiny ho faty ilay tovolahy. Rehefa naheno izany vaovao mampalahelo izany ny renin'ity tovolahy ity dia nanapa-kevitra izy nanolo tena nangataka mba hiona tamin'i Napoléon. Indro ilay reny mahantra nandoalika teo anatrehan'ilay jeneraly. Nitomany ary nitalao mafy hoe, tomboko lahy mba amindrao fony zanako lahy e. Tsy mendrika ny amindrana fony zanako lahy. Ilay jeneraly namaly ity renim-pianakaviana sady nitrerona mafy azy. Fahafatesana, izay no sahazany zanakao. Ieny tompoko, marina ny lazainao ary noho izany anton'izany indrindra no angatahako famindrapo an'ny zanako aminao, hoy ny renin'ilay zazalahy. Satria raha toa ka mendrika ny zanako tokoa izany fanameloana azy izany dia tsy misy famindrampo. Vokatra izany teny feno fahendrena nataon'ity renim-pianakaviana ity izany dia avotra ilay tovolahy miaramila. Raha toa ka mendrika ny zanako tokoa izany fanameloana izany dia tsy misy famindrampo. Eny, izasy ianao koa dia mpanota ary mendrika ny ho faty. Kanefa Andriamanitra dia nanolotra ny zanany malalany hiaritra fijaliana, fahoriana hatramin'ny fahafatesana aza teo amin'ny toerantsika mba ahazoantsika ny fiainana mandrakizay. Azo antoka fa tsy mendrika nandray izany fiainana izany isika, kanefa ihany koa raha mendrika izany isika dia tsy misy famindrampo. Mbola misy ny fanantenana araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe, aina sy famindrampo no nomena ho ahy ary ny fiahinao no ny arony haiko. Joba 10:10. Dia araroty ary izany famindrampo nomenanao izany. Miova amin'ny toetra ratsinao dia ny tsy mbola disoriana loatra. Amen. Fa tsy mba lalitra ianao fampamonjy izay mora raisina, mijoro eo anilako isan'andro isan'andro, mijery akaiky fiainako. Tsapako fa tena tia ianao na diaby azy ireo kilimako. Matetika manday ireo manatra, tsy kivy anao fa maharipo. Lavony iotao ianao manarina iatran usao ianao mampaherian tompo tsy mba kivy anao fa maika mankaheria. Tsy hay tombanana lay fitia fititsiny io
za fa mievitra zay asoa orasoreny tenako fatorotro anompoana darika ny salamo sapako fa tena tia aianao na diabe azy ireo kilemako matetika ono manday ireo anatrao tsy kivy anao fa maharipo lavoniotao ena manarinay atran usausao ena umampaeria tumpu tsibakivianao fa makiamanka eria zaitumbanana lai fitia fititsimiuvatriza fa mievitra zay asoa orasoreny tanany fatsotrany amonjanao mifonao jeso mamelany eloko tsinaoako tena mafifo tapahoavoko zay rehetra ziokako zay rehetra ziokako tsiamatotra tsiamatotra radio feo fanantenana Timbalavitra yanao Timbalavitra yanao Nyadiwa yanao Timbalavitra yanao Timbalavitra yanao Nyadiwa Chayana, Timbala Chayana, Yadiwa Yana, Timbala Chayana, Timbala Chayana. Famiglia Guayana. Faiza miaina mampirindra ny fiarahamonina ankafaliana trano no iantranona atao tokantranonao ka anolorana anao ny araba omba mipira rentsoa ny namanao lantorombisajoely no mitafa aminao namana samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika amin'ity anioty isika dia resaka dingana iray indray izay tsy maintsy lalovana raha tiana ny ahatratra ny atao hoe fivelarana
ara-piaramonina dia tsinony izany fa hoe manana toky fa hotody. Raha tena te hotody tokoa ny olona anankiray ianao zany dia misy ny ezaka, misy ny zavatra tsy maintsy eritreretina ka raha tianao tokoa notody amin'ny zavatra izay atao na izany tanjona napetraka na tetikasa tiana atao dia ilaina ny fananana toky fa hotody. Nefa raha te hotody ianao dia mila manana faharetana, ary raha tianao koa ny anana izany atao hoe faharetana izany dia ilaina ny fanananao fikirizana fa ialana kosa ny hakiviana. Izany hoe mila mikiry ianao zany ary manalavitra ny hakiviana satria manakana eo amin'ny fandrosoana ny hakiviana. Ary tadidio tsara fa aretony zany hoe mametraka tanjona na tetikasa zany nefa tsy tanteraka hatramin'ny farany. Tena aretina tokoa izany ka mila ialana. Ary indrindrindrindra raha ohatra ka manao tetikasa ianao na mametraka tanjona anankiray dia fadio ny manovanova azy raha hitanao hoe miamafy ilay izy. Fa rehefa mametraka tanjona ianao na tetikasa anankiray dia tsy maintsy atao izay havita azy hatramin'ny farany. Ka raha tianao ary ny ahatratraranao ny tanjona sy ny havitanao ilay tetikasa hatramin'ny farany dia ataovy tanjona fohifohy aloha napetraka. Amin'izay dia tsy dia mitaky fotoana be loatra le izy sady amin'izay koa mora tratrarina ilay tanjona na tetikasa tiana atao. Zany hoe tsy mitady fotoana lavabe zany na fotoana lavabe nao nataterahanao izany. Ny tiana ampifantarina anao koa dia zao, izay zavatra mafy atao indrindra izay no atomboka voalohany. Atomboka voalohany satria amin'izay fotoana izay no fotoana mampifotsara anao. Izany hoe mifotsy tsara ny saina, matanjaka sady salama tsara ny vatana. Amin'izay fotoana izay dia ho vitanao ny atrika ilay zavatra mafy sady sarotra. Tsara ihany koa raha atao eo ambany masonao mandrakariva ilay tanjona napetraka ao na ilay tetikasa tianao atao. Ary tsara raha mifantoka amin'izany mandrakariva ny saina. Amin'izay fotoana izay dia ho lasa zary fiainanao ilay izy ka tsy ho sarotra aminao ny anatratra ilay tanjona na koa anatanteraka ilay tetikasa. Na izany aza nefa dia tsara ihany ianao raha mba miala voly kely na koa somary miataka kely mba ahafahany atotoanao mampiditra rivotra ka ahatonga izany atotoa izany ho vonindray ahatakatra zavatra misimisy kokoa. Koa ireto ary misy torohevitra 5 mba ahafahanao manatratra ilay tanjona ka anananao toky fa hotody ianao. Voalohany dia tsarovy fa efa nisy zavatra vitanao teo aloha. Izany hoe tsy vao izao ianao akory no anatratra tanjona sy anao zavatra fa efa nisy teo aloha ary tratranao sy vitanao ilay izy. Faharoa, tsarovy ihany koa fa nisy olona efa navitan'io zavatra io ka azonao alaina tahaka satria nisy sofianatra. Sady zao vitan'ny hafa ve dia tsy vitanao. Dia izay zany ataovy ao-tsaina mandrakariva. Tsarovy ihany koa fa tsy misy mafy tsy laitra ny soto. Eo amin'ny fiainana dia ny fikirizana sy ny fahasotoana no ahafahana mahavita zavatra anankiray. Fa fahavalo
tsy hahafahanao mandroso sy mivoatra ny akiviana sy ny akamono. Fa efatra dia izao, tsarovy fa tsy manandrakandrana ianao fa mivonona ny tody na dia lavitra sarotra aza ny lalana ale. Aoka ataonao an-tsaina izany fa tsy hankitsapatsapa akory io zavatra ataonao io, fa tena fahavononana ny hanao zavatra ary tena finiavana ny androso sy anatratra tanjona izay napetraka. Ary fahadimy farany dia izao, tsarovy fa misokatra hatrany ny saina rehefa tsy kivy ianao, satria ny akiviana no tena fahavalo tsy maintsy resena raha tiana hotody sy anatratra ny tanjona. Ka alaviro zany fa iainana kosa ny fahavononana andresy ny sarotra. Inona ary fa ho tanora ahay andresy ny sarotra ianao, ho tanora ahay andresy ny akiviana ka anana toky fa hotody na dia sarotra sy mafy ary lavitra aza ny lalana. Ka amin'izay fotoana izay dia hivoatra sy hivelatra ara-piarahamonina ianao, dia ho tanora ilainy manodidina satria sady mivoatra no mampivelatra ny tena no mitondra fivoarana ihany koa eo amin'ny manodidina sy ny fiarahamonina. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Dia izay indray ary no masaka azo natolotra anao tamin'ity androan'ity ka dia mametraka ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray. Na inona miseho sy zavatsarotra manjo zay manjo tomany sy toleo zay mety ankarary fo zany fo de mpanjino sy jereo fa indro misy zavatso natolotry lalaio fa olana Jeso Jeso. Antokopihira feo arivo. Izay tasile de zany mampivadiko zany fo na haizano ale tolala maizina avuko de fizao de mijere fa indro misy zavatso natolotry lalaio fa olana Jeso Jeso. Radio feo fanantenana. Ny mavitsikety tsy fantatra zay mbolise zaise toizanany ty fatokina noase ny finonano atanja ny fandreseny fazona natolotry lalaio fa olana Jeso Jeso. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. fifaliana trany no anolorana ny fiarabana ho anao amin'ny alalan'i Jesosy izay nampiray antsika ao anatin'izao onjam-peo izao, ka nahatonga ny fifandraisantsika ho zava-misy. Manao ahoana tompoko? Ampitomboina ho antsika mandrakariva ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Tahaka ny mahazatra antsika manasanao mba hiombona ao anatin'ny vavaka foy izay ho tononona manaraka eto isika. Ivavaka isika.
Jehovah rainay tsara sy masina indrindra any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary rainay mandrakizay, ray tianay ary mahafantatra ny momba anay rehetra, amin'ny alalan'ny zanakao no anatonanay ianao indray ankehitriny. Ny fanahinao no ampanan-kery ny teny rehetra ho lazaina, dia anana ny akony any am-pony izay rehetra miaino izany, ka hitondra vokatra be dia be ho amin'ny fiainana mandrakizay, so amin'izao fiainana izao koa. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tianay. Amen. Amin'ny Romanina 9:7 manao hoe: izay tsy niaro ny zanany lahy, fa natolo ny amonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka aminy maimaimpona kova ny zavatra rehetra. Tsy hanome ho anao androany izay vonjy sy fanampiana ilainao raha ampitso akory Andriamanitra, toy ny mampanantena antsika izy ao amin'ny vavaka io manao hoe: ny sakafo, ny fitafiana, ny tanjaka, ny fahendrena, ny fahalalana, ny vola, ny fitiavana, ny fiononana, ny fampaherezana sy ny sisa izay mety ilainao rehetra androany, dia omeko anao ankehitriny tsy misy atakandro izany. Eo amin'ny fampianarany ianao hangataka amin'ny isanandro izay ilainao sy sahazanao anio, na ny fitahiana ranofo izany na ny ara-panahy koa, dia tiany ny ahatsiarovanao tsara fa tsy maintsy miankina amin'ny fikarakarany tsy tapaka ianao, ary tiany koa amin'ny alalan'izany ny anananao firaisana aminy. Amin'izany firaisana amin'ny Kristy izany, amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fianarana ireo fahamarinana voarakitry ny soratra masina, dia ho toy ny fanahy nona ho vokisana isam-potoana ianao. Andro iray ihany no omeny antsika, fa tsy roa isaky ny mandeha. Ary raha miteny amiko sy aminao Andriamanitra manao hoe: indro kehitriny no andro fankasitrahana, indro kehitriny no andro famonjena, dia ankehitriny havaozina isanandro izany. Tahaka ny anavaozanao isanandro ihany koa ny fivavahana manao hoe: omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ka amin'ny famerenanao izany vavaka izany androany no anavaozanao ihany koa ny fiankinanao sy ny firaisanao aminy. Koa satria andro iray ihany no omena antsika isaky ny mandeha, dia hoy ny apôstôly Jakoba ao amin'ny boky nosoratany, Jakoba 4:4-10 sy ny 5:10, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: tsy mahalala ny ampitso ianareo, fa aleo manao izao raha sitrapon'ny Tompo ka velona izahay, dia ataonay izao na izany. Koa noho ny sitrapon'ny Tompo fa nomeny andro iray tombo ny havelomana indray ianao, dia aoka atolotra ho an'Andriamanitra izany andro izany. Hoy ny torohevitra avy amin'ny fanahy masina nomena tamin'ny alalan'ny mpanompovaviny iray antsoina hoe Ellen White, manao hoe: manokana ny tenanao ho an'Andriamanitra raha vao maraina. Izany no atao voalohan-draharaha indrindra. Aoka ny fivavahanao ho toy izao: raiso aho Tompo, ho anao manontolo, ny fikasako rehetra apetrako eo an-tongotrao, tomoera amiko, ary aoka ny asako rehetra hatao ao aminao. Atolory azy arak'izany ny fikasanao rehetra, mba ho tanterahiny na ajanony araka ny fandaharana asehony ianao. Farany ao amin'ny bokin'ny Hebreo 4:4-7, dia toy izao no lazainy ny tenin'Andriamanitra. Hebreo 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy: dia mametra andro anankiray indray izy, milaza ao amin'ny Davida hoe: anio, araka ny voalaza hoe: anio, raha iainy ny feony ianareo, aza manamafiny ny fonareo. Tsy milaza akory ny Baiboly eto manao hoe raha ampitso na koa hoe amin'ny hoavy, fa hoy izy aminao manao hoe anio. Mandrakizay Andriamanitra, tsy mba misy hoavy na hoe omaly
sy rahampitso fa izay antsointsika hoe ny lasa sy ny hoavy dia ankehitiny mandrakizay ho azy ary ny fiainany dia ankehitiny tsy misy fiafarany. Ny olona nefa dia voafetrany ny fotoana iray ihany dia ny anio sy ny ankehitiny. Koa raha miteny aminao Andriamanitra androany manao hoe anio raha iainy ny feno ianao dia aza manamafy ny fonao. Dia te ilaza izy manao hoe ankehitiny amin'izao fotoana izao indrindra no tiany hanao safidy ny hiaino na koa tsy hiaino izay lazainy ianao. Safidy tsy maintsy ataonao sy avaozonao anio dia ilay ankehitiny avaozona isan'andro sy amin'izao fotoana izao izany. Raha miteny Andriamanitra eto aminao hoe anio dia satria amin'izao fotoana izao ny fitiavany no omeno ho anao. Amin'izao fotoana izao izy no miondrika mijery anao. Vonina ny anome izay rehetra ilainao, izay zavatra rehetra efa nataony sy izay fanelanelana nataony ankehitriny any an-danitra eo anatrehan'Andriamanitra ray, izay rehetra azo ny atao anao, izany rehetra izany no atolony ho anao anio, izany hoe amin'izao ankehitriny izao. Raha mandeva antso ho anao Andriamanitra anio, dia satria vonina ny hita ianao izy anio, vonina ny andray anao miaraka amin'izay fitakinao rehetra izy anio, vonina ny amonjy anao izy amin'izao ankehitriny izao indrindra. Fa endrena noho izany, ny anarinao sy anesoranao, tsy ho ao amponao ireo fanahinao sy amin'izay ilainao rehetra amin'ny ho avy. Marina fa tsy nampanantena ny anala ny zavatsarotra rehetra eo amin'ny lalana ombantsika Andriamanitra, fa mampanantena kosa izy fa hanome anao ny fitsaharany sy fiadanany anio. Koa eo amin'ny toerany ny fitarainana noho izany izay manjosy vokatry ny fanahina, dia andeha izasy ianao hiombona ampanao salamo ka hira hoe misaoran Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Salamo 7:1-5. Isaotra isika satria vonina anome izay rehetra ilainao anio Andriamanitra, ary ny anio dia avaozina isan'andro fa miantoka ny ho avy ihany koa izy. Aza manahy fa misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo. Hotahiny ianao anio. Amen. Tarika harilala. Fuku maniri anara ti anau itu
raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manondrata amin'reto adresy manaraka reto: pejy Facebook feo fanantenana na ny laharany finday 034 06 797 62 032 75 379 74. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re. faly tafaraka amintsika rehetra indray io manasanao ary anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany miaraka amin'ny ekipa ny feon'ny fanantenana. fiompiana trondro an-tanimbary mba ahalonaka tsara ny tanimbary sy mba hahazoana sakafo voajanahary betsaka ho an'ny trondro mpiana dia inona re ny fepetra takiana ary ilaina arahana. mahakasika izay indray ary nodiny itsika anio menofinaritra ary eo. voalohany indrindra aloha dia tsara ny manamarika fa ny fahaizana mifeny rano sy ny zezika atao ao an-tanimbary ary eo amin'ny dobo feren'ny trondro no anisany mampahomby ity fiompiana trondro an-tanimbary ity. ny zezika ampiasaina moa araka ny efa nilazaintsika dia mety avokoa ny zezika azo avy amin'ny biby, ny akoho amam-borona, dia eo ihany koa ny laven'ny patana, ny bozaka, reny fakon-java-maniry mora aloha ireny dia azo ampiasaina avokoa, izany hoe manamboatra komposta zany ianao. rehefa vita tsara ny dobo dia aparitaka eo amin'ny fanambanin'ny dobo izay eren'ny trondro. ny zezika dia atao mitovy tantana tsara, akoatra n'ilay zezika ao anatin'ny valan-jezika izany izay tsy maintsy fenoina, dia ny fanambanin'ny dobo firen'ny trondro ihany koa asiana zezika atao mitovy tantana tsara. rehefa vita izay dia evoevona marivo ny fanambanin'ny dobo firen'ny trondro izay efa nasiantsika zezika ary dia atao miaraka amin'ny bainga madinika izany. ny fatra ny rano ihany koa dia tsy maintsy fehezina ara-dalàna amin'ny fampidirana azy izany raha tiantsika ny ahomby amin'ny fiompiana trondro. misy dikany izay satria ny rano ao tanimbary dia maro kasinga mahavelona izay atanin'ny trondro sakafo, ka rehefa mifangaro izany ny rano sy ny zezika dia ho betsaka ihany koa ny sakafo izay ahafahan'ny trondro mivelona. ka rehefa miditra ny rano aorian'ny fotoana fanetsana ho isika ny fotoana fampidirana ny rano, izany hoe melohan'ny fampidirana rano kosa dia efa vonona ny zezika efa ao anatin'ny dobo ao anatin'ny valan-jezika dia izay vao ampidirina ny rano. amin'izay fotoana izay dia atao mitovy ny ahavon'ny rano ao anatin'ny tanimbary sy ny ahavon'ny zezika ao anatin'ny valan-jezika. atao mitovy izany ny ahavon'izy ireo. ny ahavon'ny rano moa izany dia misy refiny ka tazonina eo amin'ny ampahadimin'ny ahavon'ny vary ny ahavon'ny rano. izay izany ny fatra ny ahavon'ny rano. averina indray fa eo amin'ny ampahadimin'ny ahavon'ny vary, izany hoe ny ahavon'ny taombary iny izany, ny ray ampahadiminy no atao ahavon'ny rano. anome ohatra isika, raha ohatra ny taombaryntsika ka mirefy 50 santimetatra ohatra, ny ahavon'ny rano izany dia atao 10 santimetatra, izay ny ray ampahadimin'ilay 50 santimetatra. tena zava-dehibe io ary rehefa arahana tsara io dia ho hitanao ny fahombiazan'ny fiompiana sy ny fambolenan'ilay vary eo an-tanimbary. rehefa tonga eo amin'ny fetran'ny ahavon'ny rano isika dia tapahana amin'izay izany ny rano miditra sy mivoaka dia avela iandrona ny rano. ny antony dia mba hatsara ny fahamasahan'ny rano, afa-tsy amin'ny fotoana izay tokony andanjalanjana ny alalina ilaina izany izay antsika
no mamoaka sy mampiditra ny rano. Ka ny rano miloko manompo maintso izany no tena be sakafo voajanahary natao an'ny trondro sy manatsara ny fanirian'ny vary. Misy fepetra tsara arahana izany araka ny voalaza teo ny fahamasahan'ny rano. Ny afantarana izany fa be sakafo voajanahary ho an'ny trondro ny tanimbary opitsika trondro dia lasa miloko manompo maitso be volombato lalaka ny rano. Noho izany dia atao azo antoka tsara ny fahamasahan'ny rano iompiana trondro. Ny fomba atao izany mba hamasaka ny rano dia fenoina isan-kerinandro ny valan-jezika, asiana zezika izany, ary kendreo mba hitovy tantana amin'ny ahavon'ny rano ao anatin'ny dobo firen'ny trondro ny ahavon'ny zezika ao anatin'ny valan-jezika. Ankoatr'izay ihany koa dia avadika sy aharona ny komposta izay ao anatin'ny valan-jezika isan-kerinandro no anaovana an'izay mba ho lo sy hiparitahan'ireo kasinga izay manamasaka ny dobo firen'ny trondro sy ny rano ao tanimbary. Rehefa mameno ny valan-jezika isika dia ataovy melanelana ny fako sy ny zezi-pahatra. Raha ohatra moa isika ka mahavita komposta atao anatin'ny dobo dia izay ny tena tsara. Nefa ireny karazana fako mora lo ireny isika mety avokoa dia atao melanelana izy, ka raha fako fotsiny no ataontsika ao ireny mora lo ireny sy zezi-pahatra no atao mifanelanelana dia aoka mba ny zezika izany no atao ambony indrindra amin'ny fefarany izany, dia ny zezika no atao ambony indrindra fa ny fako any ambany, fa tsy maintsy atao melanelana. Fako zezi-pahatra dia toy izany hatrany mandra-pahafen'ny valan-jezika mitovy amin'ny ahavon'ny rano. Etintsika mamaraparana ny dindinika sy ny torohevitra mahakasika n'ity fiompiana trondro ity dia averina kely fa eny amin'ny faritra iva amin'ny tanimbary no anaovantsika ny dobo. Manao valan-jezika isika 2 na 3 metatra toradroa ataontsika habehany dia fenoina zezika ny valan-jezika dia atao mitovy ahavo amin'ny rano ny abetsaka ny zezika ao anatin'ny valan-jezika dia karakaraina isan-kerinandro izy, arona sy avadika mba ho lo dia amin'izay miparitaka ny kasinga izay manamasaka ny dobo firen'ny trondro sy ny rano ao tanimbary. Izay ny antony angaroarona azy isan-kerinandro. Ilay valan-jezika izany no arorona dia rehefa miletsy izy dia ampiana zezika, tsy maintsy atao mitovy amin'ny ahavon'ny rano. Atao mifanelanelana ny fomba fametrahana ny zezika raha sady mampiasa fako sika mampiasa zezi-pahatra. Dia atao mifanelanelana fako zezi-pahatra dia ny zezika no atao ambony indrindra. Rehefa miloko maintso volombato lalaka izay ny lokon'ny rano dia midika izay fefa betsaka ny sakafo voajanahary ao anatin'ny dobo. Raha misy zavatra mety mampahanahiahy antsika dia azontsika atao ny manantona ny teknisiany ny fiompiana eny an-toerana. Tsara miompy trondro ny vary vokatra, ny trondro vanina. Hitako nofo sahady. Tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrenisana ho an'ny mpanoratra sy Nardina. Tsy amokasady marina. Soa ihany fa tsy dia nidanika loatra ty mahasoandro raha tsy zany Soa azika tafainga maraina betsotono mahazatrako. Hafa ihany ho any tonga aloha dia mahavita asa meloha. Zay raha soavy dia kamokamo saika mbola angatakandro tsy hainga aloha ihany tamin'ny maraina. Ka avonjena daholo ny raharaha na hatsana tanànako kamo ahoana ary efa firy sobika moa izay ny zezika voatatiko teo ka. Endry erezo fa kely sisa ramatoa. Ntaona intelo angamosika dia fa ampy ireo zezika ireo atao anatin'ny valan-jezika. Ary fa nahoana kosa moa tianao robe ny maka aina be ohatran'io ka atao anaty tanimbary ato.
de miandry zezika irotsaka fotsiny nefa zany lazaina fakamo. Enao koa de tsy tia mijery amba makamakaina mihitsy. Ee, nefa enao ihany angeny zarany raharantsika hoe ianao mitony zezika. fa ibe makainao anaty dobo. Fa hoany tsy hitany soavy ve fefa ho feno ny valanjezika de reto zezika reto sisa no amboamboariko eto amin'ny fanamban'ny dobo eto. fa nga amboamboarina fotsiny ry be a. fa ahoana ihany tsaronao tsara ny fanazavan'le manana sidany hoe akoatra n'io valanjezika fenona zezika io a de asiana zezika ihany koa ny fanamban'ny dobo. de f'izao ataoko zao rery soavy ka inona ndray za ve anao kitoto fa aza mila vaniny anisan'ny fepetra takiana fiompiana trondro mba hamasaka ny rano sy habetsaka ny sakafo voajanahary ho an'ny trondro zany. fa tsy atao fahafikatra ny kamoatran'io ka fa atao mitovy tantana tsara le zezika de aveo evoevona atao marivorivo fanamban'ny dobo misy zezika io azona bainga madinika miaraka amin'le zezika. eny re raha matofa mba nakaina kely fotsiny ane ateo ataoko tsara ty fa aza matahotra se kely za nefa mba maika ampidi-drano sy iopitrondro soavy efa netsa tsy nitsikako. fa tadidinao tsara morobe ny teniny manana. hoe ahoana ozy teniny hoe rehefa vita ny ketsa vao ampidirina ny ranoko le raha matotiko efa haiko tsy enjery zany. de tadidinao tsara zany hoe tazomina eo amin'ray ampahadimy taombary ny avon'ny rano. Ihetre tadidinao tsara kosa ohatra zany hoe 50 santimetatra ny refin'ny taombary de 10 santimetatra zany ny avon'ny rano eo amin'ny tanimbary. Zay mihitsy ka tena zava-dehibe mihitsy io fandanjalanjana sy fifehezana ny rano io soavy tsy azo ataoko toto tapahana ny rano miditra sy mivoaka rehefa tonga eo amin'ny fetra ilaina le avon'ny rano mba hamasaka ny rano. Jerinao zany fahaizako de ahoana ary ny abetsahany zezika ao anatin'ny valanjezika rehefa tafiditra le rano ka. Kefa io feno tsara io kinona ndray ry soavy koa de sahala amin'ireny mpampianatra manadiny lesony reny ka. Bea atao mitovy amin'ny avon'ny rano reny avon'ny zezika ao anatin'ny valanjezika misy fifandraisany mihitsy anie reo mba hamasaka ny rano sy ny tanimbary azon'ny trondro sakafo betsaka sy ampaniry tsara ny vary. Marina re zany tsy hoe tsy tsaroko angefa efa maika iopitrondro ahy de anaonao foana sady loka no fidiram-bola hitako novy sahady. de anynofy atoandro aty be rehefa tsy tsarona sy tsy tadidy ny fepetra rehetra ka raha tsy arahana karipavavetiny ny tadiavina ka za hitako pirina sy voambotaviny nakariny. Aza miteniteny foana ary soavy aza hitako enao koa ka za ndray ene zao no mahatadidy noho ianao nefa efa mila ho isan'andro miresaka manana ihany ka tsara nenindro noho ny ray mba mifampatsiahy io fe enao koa atsoko kory le dany mandehana mihitsy aloha ianao ry be makany amin'ny manana de iverenao anontaniana azy tsara ny tokony atao rehetra orin'ity fampidirany rano ity so de amoroporony eo indray ty be hevitra de mba raisinoty mihitsy re raha be fa tsy isaky ny mihetsika kely de atsona foany le manana na le dany hidina aty amin'ny tanimbarinao aty mahamenatra mihitsy mariny le raha matotiko aleo anie manontanytany foana toy izay manaonao foany kenao anie sady manontanytany foana ny tsy mahatadidy foana nefa manaonao foany mba matsiaro indray raha soavy de be resaka mariny zany ho hitanao fa voavity ty azy ty de ho any an'le manana ary ataoko mitapombavy ianao amin'ny fahaizako mifehan'ity fiompiana trondro ty eno ahy
raha riva saoraviana hony zany nefa zao azy tianao dia efa makamaka inato anaty dobo sahady fa reraka ela mavita azy ange zao manoloana anao zao raha matoty fa tandremo e. Soavia! Soavio! ka nanahoana ny ty nahatratra n'le manana mihitsy angamba matoa velontsika ohatry tiky no etre anga zany ihany e fa ty ioa io kikiso de ndasona andrahoy fa mila loka tsaratsara mihitsy zany vavoniko zany fa trondra hoana ndray reto raha be a ohatriny ny reto mirobaroba mihitsy ianao ka tsy mirobarobo be fa ny fitahinany be de be de nahazo trondro be ory be a nangataka trondro tany amin'ny manana tany ray sanatry lela misainany ety eno kely sy mba ho a le masinina vaovao be fanjairany vadiny manana de nomenomenona tao izy fa adiny manana foana hono mitondra azy any amin'le mpanamboatra somary nanontaniako kely ny fahasimban'le masinina de nijereko de vitanao ve ny nanamboatra an'izany ry be nefa masinina vaovao nanika farany na ny fahagola haitsika daholo potaka zay ny nanamboarako azy fa firy ny fanamboarako an'ity masininy soavy kadroka be tamin'ny andro ny dada be ty hoa de vitako aza mba hatsatsonao kely ry be ny zavatro a fa raha tsisy an'io inona no anjairako an'ireny pataloha be anao tatapitra andavy reny ka sa ataoko vikavika enao koa tsy mba azo sangina mihitsy ka ie de enao zany moro be de tsy mba afaky ny anao asa soa mihitsy fa asiana takalo ny trondro foana fa afiriny nataon'izy mivady atsika zany efa nandà mihitsy anie za fa raivo mihitsy ny tsy nanaiky tsara vitana hony a fa voavy napakatra trondro zareo de izy mivady mihitsy anie ny napiditra an'ireo tao anaty arona saika hitondrako an'le anana tyrian-dafy etsimo e tena mpivady mahalala tanana mihitsy aloha izy ireo ka de aiza aloha le anany diniko hoa fa ny lalana mody nasik'olona be maika hikarakarany retiko fa mino kosa ary be fa ny tena hatondianao tany tsy adininao aza matahotra ianao e aleo sady mikarakara ny reto trondro reto no miresaka tsika eny ray ary de inona indray zany ny tokony atao aorianany fampidirany rano ka tena mety tsara ho ny avo ny rano sy ny abetsaky mizezika anatotsika reny e ay rehefa miloko maitso be volombato lalaka zany io rano de midika zay fa betsaka ny sakafo voajarary ao an-dobo de ahoana ny atao ahazona an'izay loko zay ka tsy maintsy ampiana zezika isan-kerinandro zany ny valan-jezika mba hitovy tatana trany amin'ny avony rano ny zezika ay de zezika komposta sy ireo zezika azo avy amin'ny biby iny akoa mamborona toy ny mahazatra ihany zany no atao tsy miova ka fa vadika sy aroarona le zezika mba ho loha de mba hiparitaka ihany ko ireo kasinga manamasaka ny dobo iren'ny trondro ay de araraka fotsiny zany ny zezika rehefa ameno azy fa ahoana elany elanina ny fomba famenoana ny valan-jezika ay zany hoe alefa ohatra ny zezipako de apetraka indray ny zezipahatra aveo de atao toy izany an-trano ny mandra-pafeno eo amin'ny fetra ay fa kosa le zezika le tena zezika zany
no atao ambony indrindra de hoy koa le manana hoe io zezipahatra io no tena mahatsara ny fiompiana trondro rehefa fafeny atambary. De ohatr'izay hatrany zany ny atao isan-kerinandro mba ahalonaka ny tanimbary sy ny rano. Zay vo azoko tsara rybea. De arakaraky ny ahavony vary zany no itombon'ny fatra ny rano. Zay mihitsy. De roviana zany ny fotoana androtsahana ny zanatrondro eny an-tanimbary. Eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 andro eo e. Ao aorian'le fanetsana zany no anaovana an'izay. De misaotra andry zareo nanoro antsika n'ity fiompiana trondro an-tanimbary ty rybea. Ny loka azo, ny fidiram-bola tonga, ny vary vokatra. Vonona mandrakariva hono zareo anoro e. Fa ono ara-mato. Reo le masomboly nafafitsika reo ve moa le karazam-bary mahataty rano sa ahoana? Fa ahoana e? Ka hoy le manana hoe tsaratsara kokoa ny raha le karazam-bary mahataty rano no ampiarahana amin'ny trondro. Bea, ianao ange no nividy an'ireo masombolom-bary reo tany an-tsena tany e. Sady amin'izay be doika ery hoe aleo ividianako azy fa haiko tsara io. Gizandray no... Angamba le karazam-bary mahataty rano matoa ny doika ividy azy ohatr' zany kya. Eny eo rabe manatsainy e. Aleoko manginaka. Aza hitako ka tena ohatrany tsy zinky ty tsy atao io masony soavy. De izay zany no azo natolotra anao teto. Ataovindray ny fampiarana de tadio tsara fa rehefa vonona ny dobo, ny tanimbary, iompiana ny trondro, tafiditra ny rano, miamasaka ny rano, voapetraka tsara ny zezika, afaka 7 ka hatramin'ny 12 andro anoany aorian'ny fanetsana ny fotoana izay fampidirana ny zanatrondro ao an-tanimbary. De manome fotoananao manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra mba sotomanao fampiarana hitahanao anela iraintsika ny an-danitra. Fanjany nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto, niaraka tamin'ny Samba sy Nartina ny sahana ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitra Elion Ndremitanso. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny radio AWR Sampananteny Malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio Feo Fanantenana. Dia tafahoana indray isika ho anatin'izao fandalinana ny tenin'Andriamanitra izao. Ny lohatenin'ny fianarantsika anio dia manao hoe masina sady marina no tsara ny lalàna. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Efa nianarantsika fa ny fitiavana no fototra iorenan'ny lalàn'Andriamanitra. Rehefa manandratra ny lalàna izy dia manandratra ny fitiavana ihany koa. Izany no antony nahafaty an'i Jesosy ho an'ny mpanota. Maty izy mba hanandratra ny lalàna, nefa koa naneho ny famondram-pony tamin'izany fahafatesana izany. Tamin'izany famonjena ny mpanota izany dia nasehony fa marina izy sady manamarina ny mino azy. Azonao vakiana ny Romana 7:5-20. Nasandratra Andriamanitra ny lalàna rehefa namonjy ny mpanota izy. Noho izany, tsy manafoana ny lalàna ny famonjen'Andriamanitra antsika. Aiza moa ny toeran'ny lalàna na dia atao aorian'ny nahafatesan'i Jesosy aza? Andeovaka itsika reto tenin'ny Paoly ao amin'ny Romanina reto. Romana 5:1-7. Romana 5:1-7.
inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombony fahasoavana? Sanatria izany, ataontsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona aminy ihany? Tsy fantatrareo va fa na iza na izy sika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana? Toko 7:7-12 Romana toko 7:7-12. Inona ary no lazaintsika? Ota va ny lalàna? Sanatria izany, kanefa tsy nahalala ny ota raha tsy tamin'ny lalàna, satria tsy fantatra akory ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna no nanao hoe aza mitsirritra. Fa io didio dia nentin'ny ota nampihetsika ny fitsiriritana rehetra tato anatiko, fa maty ny ota raha tsy misy lalàna. Ary za dia velona tsy manan-dalàna fa iny, fa rehefa tonga kosa ny didy dia velona indray ny ota ka dia maty aho. Ary ny didy izay natao azahoana fiainana dia hitako fa nahatonga fahafatesana tamiko kosa. Fa io didy io dia nentin'ny ota namitaka sy nahafaty aho. Koa dia masina tokoa ny lalàna, ary masina ny didy sady marina ny tsara. Mario tsara ireo teniny amin'ny lalàn'ireo hoe masina, marina, tsara. Misy olona mieritreritra fa manafaka antsika amin'ny fitandremana ny lalàna ny famindrapon'Andriamanitra sy ny drafitry ny famonjeny. Laza nefa Paoly fa tsy tsokony hanoto sika mba hamindran'Andriamanitra fo amintsika mandrakariva. Vita batisa tao amin'ny fahafatesan'i Jesosy ireo izay mino azy, ka tokony hitsahatra tsy hanoto izy ireo fa ho velona ao aminy kosa. Tsy fahotana ny lalàn'Andriamanitra, maneho ny fahotantsika izany, sady milaza amintsika fa ratsy sika raha tsy eo amin'i Jesosy. Masina ny lalàna araka ny voany vakintsika teo. Maneho koa ny lalàna fa mila n'Andriamanitra sy ny fahasoavany hamonjy antsika isika, ary avy amin'i Jesosy irery ihany no azahoany izany fahasoavana izany. Koa manafoana ny lalàna ve isika rehefa metraka ny fatokitsika amin'i Jesosy? Mamaly izany ny apôstôly Paoly amin'ny Romana toko 7:1-3. Romana toko 7:1-3. Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany, fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Tsy tonga hanafoana ny lalàna Jesosy, fa tonga izy hanatanteraka ny zavatra rehetra nampanantenainy lalàna sy ny testameta taloha. Izany no antony tenenany eo amin'ny Matteo toko 5:17. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany, dia tsisy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia litera iray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Aseho ny lalàna amintsika fa masina Andriamanitra, fitiavana izy, tsara, ary izy no fahamarinana. Tokony ho tsaroantsika fa Andriamanitra mihitsy no nanoratra ny lalàna teo amin'ny vato fisaka, ary milaza izany fa tsy miova no avinoanaoviana izy sy ny fitondram-panjakana. Miantso antsika Andriamanitra ho mpanandratra sy ho mpitandrina ny lalam-pitiavana izay voafitona eo amin'ny didy folo. Izay mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Misaotra noho ny faharetanao, manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR